fiangonana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Endre Tompo ny hafalianay, raha nanokatra ny masonay. Mbola velona izay nomenao tombon'androm-pahavelomana. Misaotra fa fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, indraindray tokoa dia misy zavatra manahirana mihitsy miseho amin'ny fiainantsika, zava-tsarotra ary tsy miankina amintsika ilay izy. Misy ry havana ianao manao marina indray vao henjika, misy zavatra tsy nataonao nefa tratra ny endrikendrika, ary misy moa dia mandehandeha manaratsy iny manao ny tahaka an'izany. Ahoana tokoa ary moa no ataon'Andriamanitra manoloana ny zava-tsarotra hatrehan'ny mpanompony toy izany ry havana, satria toa takona mihitsy indraindray ny fahamarinana fa dia ny faharatsiana, ny ratsy no manjaka ary hianjadiany izany miharihary ny mpanompon'Andriamanitra. Izao ary ny tenin'ny Tompo ry havana manoloana an'izany. Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony ary ny lovany tsy hafoiny. Amen. Salamo moa fa 4:20, andininy fa 2:20. Toetra iray faharoa araka ny nambarantsika omaly hoe hiresaka ny amin'ny Andriamanitra isika. Toetran'Andriamanitra faharoa ao anatin'izany mahatoky izany, tsy mivadika izany ry havana dia izao: mifikitra izy ary tsy mandao ny olony mihitsy. Andriamanitra Jesosy Kristy dia mahatanteraka an'izany. Rehefa olona ianao dia arovany mandrakizay, tsy ny fitsapahana na ny zava-tsarotra araka ny nambara teo hoe sedrain'ny mpanompony. Eny, mandalo izany fa tsy izany kory no andaozany ny olony, tsy izany kory no andeha hoe ho afoin'Andriamanitra isika. Fa eo izy, eo Jesosy Kristy miaraka amintsika mandrakariva. Rehefa azy amin'ny alalan'i Jesosy isika dia azy mandrakizay ary tsy afoiny. Mahatoky ary tsy mivadika amin'izany izy. Raha aravina ilay andinin-tsoatra masina teo dia jereo nge reto andian-teny reto hoe tsy mba hanary ny olona izy. Dia ny faharoa hoe ny lovany tsy hafoiny. Ry havako, ahitantsika taratra izany fa Andriamanitra mahatoky sy feno fahendrena izy ary manana fitiavana feno, tsy misy fepetra ny olony. Noho izany dia toky ho antsika rehetra izany. Raha misy zava-tsarotra izay tsy miankina aminao mihitsy ary tsy nirianao keo hiseho amin'ny fiainanao, raha misy an'izany mandalo amin'ny fiainanao amin'izao andro izao dia izao, tsarovy ity andinin-tsoatra masina ity fa mahatoky Andriamanitra tsy miala aminao izy. Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony ary ny lovany tsy mba hafoiny. Amen. Vavaka isika. Faly izay mananao Andriamanitra, mananao Jesosy Kristy, ilay momba sy miaraka aminay mandrakariva na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Raha misy Tompo mpanomponao, tratra ny endrika, ny tsy fahamarinana samihafa ary mety mijaly sy sahirana ny amin'izany dia izao: atao vitany sy tsapany Tompo fa miaraka aminy ianao ary aza ela ianao mamonjy azy mba hananany fandresena. Mipetraka aminao ny tontolo andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.